Fafanaovana tsintsinina ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny zavatra toy izao hono avy eo anivon'ny CRN-Femmes ka tsy azon'izy ireo ekena ihany koa. Izy ireo moa izay anisany tonga natrika ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny CRN tamin'ity andro an'ity. Ramatoa Rasoloarisoa Marie Marcellineno izay mpitarika no mitondra ny fanampanazavana sy ny fanehoan-kevitra. Dia insulte ho an'ny tena fampihavananam-pirenena eto Madagasikara. Insulte ho an'ny vahoaka malagasy ary insulte ho an'ny demokrasia. Fatatsika tsara fa ny fampihavananam-pirenena zany tsy tonga teto, tsy fatatsika akory amin'izao tsika miteny zao. Raha tsy teny filoha Zafy Albert tamin'ny taona 2010. Izy no nitsangana miteny tamin'ny namany aoka izay fa so ifamono malagasy. Tadiditsika zavatra niseho tamin'izao fa malagasy samy malagasy nefa mifanatrika, mifampitifitra. Namory namany vitsivitsy izy tamin'izany, nanangana ny CRN. Izy no nitondra an'izany, nanao signature ny feuille de route. Izy no nitondra an'izany tamin'ny Maputo 1, 2 sy ny sisa rehetrarehetra. Vrai réconciliation napetrany tamin'izany. Fatatsika fa zavatra misy amin'izao dia hafa tanteraka. Izy ray aman-dreny nitondra ny fahamarinana mpihampihavanan'ny malagasy amin'izao fotoana izao no hitsangany ny tsirariny. Adidina CRN koa no miady sy mametraka ny rariny sy nitsina amin'izao tantara izao. Ny fampihavanam-pirenena tsy mitsipatolaka ny tany. Fatatsika tsara fa niekartena, niezana niekartena ao anatin'ny processus ny président Profesora Zafy Albert. Ao anatin'izany ny CRN. Fatatsika tsara fa tsy fomba ny malagasy ny mitsipatolaka ny tany. Fatatsika tsara fa fampihavanana tsy ekonomika, tsy politika rery, fa ara-tsosialy satria ao anatin'ny mitadiny very tsika izao. Betsaka ny zavatra politika tamin'ireo crise politika mifanesy ireo. Dia sanatria ve zanaka anilaka ray aman-dreny hivarotra fananany ray aman-dreny no ampianarintsika ny taranakitsika. Eo ny ray aman-dreny nefa ny fananany amidiny zanany. Tsy mety angambany izay zavatra izay.